Ankoatry ny tsy fandriam-pahalemana dia maro ihany koa ireo fangatahana sy ireo etaetana ireo mpitatitra mivondrona anatina kaoperativa maromaro ho an'ny tompon'andraikitra mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra fa ireo fiarakodia, ireo mpampiasan'ny fiarakodia zany eny amin'ny tobi-piantsonana Andohatapenaka eny. Ny maraina teo dia nitondra ny fomba fijeriny izy ireo ary Manome 270 ora ihany koa hitondrana vahaolana eo anatrehan'ireny olana samihafa mianjady amin'ny mpitatitra ireny. Na dia efa misy ny fanamariana samihafa sy ny lamina apetraka rehefa miainga ety amin'ny gare routière Andohatapenaka ny fiara iazo ny lalam-pirenena samihafa, dia misy hatrany ny fisavana papier ataon'ny mpitandro filaminana eny amin'ny lalam-pirenena, fa tsy ny quittance izay azon'ny fiara tsirairay miala eny Andohatapenaka no savain'izy ireo raha ny fanamariana nety ny mpitatitra nandritry ny fiolana tamin'ny mpampalala vaovao ny maraina teo. Ny fisavan'ny gendarme sy ny polisiy eny an-dalana papier tompoko dia mandrava indray le karavanina efa filarana avy aty, mahatonga hatrany foana zany le hoe fanafian-dalo. Ka aminay mpitatitra dia samy tompon'andraikitra na anareo gendarme manakana ny tomobile eny an-dalana mandrava karavanina na ianareo izay nametraka an'ireny casseur de vitesse reny. Mitondran'izy ireo fanamariana ihany koa ny ahavon'ny entana izay tsy tokony hihoatry ny 20 centimetatra. Ny atao hoe porte-bagage dia iny fitoerana entana iny, dia eo amin'ny porte-bagage zany ty miainga patonga eny amin'ny farany labasy. Ka ho anay zany dia izao tsotra be, akombolona ivava izay miteniteny foana, fa manjary miteraka loza ho an'ity firenena ity araka le teny le namana teo hoe izay tsy miditra amina resaka politika, fa izay mitaky apetrao amin'ny ara-dalàna, ny ara-dalàna satria tsika dia tany-tandalàna tsika miteny an'izany dolodolona ny filoham-pirenena zay rehetrarehetra mahazo micro izay tsy miditra amin'ny ady seza amin'ny mpanao politika, fa izay kosa miady ho an'ny vahoaka sy ny olona hoentinay. Ia mafy ny fangatahana ataon'ireo mpitatitra ao aorian'ny fempotoana 27 ora izay nomen'izy ireo izay, fa mbola tsy nisy kosa ny fanamariana mikasika ny endrika izay fitakiana izay.